Raha mametra-pialana io ange Anja Rajoelina io ho tampaka ny financement international hikorosofahana any Madagasikara hijalana isika handalo crise be anitsika. Zay ny manipulation psychologique, politique, économique fahanany présidentsika mandritran'ny kabariny teo ary mbola voiziny reo pomba ny fitondrana Anjanirina Rajoelina. Économiste zany miteny eto, diplômé en économie de développement durable. Aiko tsara ny dikan'izany APD zany, aide publique au développement. Haiko tsara ny impact positif sy ny impact négatif ny financement international amin'ny firenena anankiray, surtout firenena africaine, ohatrany Madagascar. Haiko tsara ny impact négatif raha ohatra miala eo Anjanirina Rajoelina, impact ny économique sy ny impact ny social. Fa ny zavatra tiako tenena aminareo, mba tsy tenenako zavatra betsaka de zao. Aza manaiky manipuler ny olona. Na handeha à gauche isika amizao situation misy any Madagascar zao, na handeha à gauche isika, na handeha à droite, de tsy maintsy misy impact négatif daholo reo. Fa lanjaina ny pour sy ny contre. De ny économiste rehefa mi-raisonner, tsy mijery fotsiny hoe ratsy amin'ny farany disa soatsy amin'ny farany, fa mijery izy hoe inona ny conséquence ny ty eo amin'ny court terme, inona ny conséquence ny ty eo amin'ny moyen terme, inona ny conséquence ny ty eo amin'ny long terme. Fa aza ampitahorin'olo hoe tampotra ny financement international. Fa avadika ny saitsika, atako fanazavana tsotra le izy mba azahoantsika anazy. Zao ny fantaro. Ny financement international tompoko tsy vola-bojo. Eny aza fa na dia tsy prêt fa don. Zany hoe fanomezana. Fa ao ambadiky le fanomezana, tsy fanomezana. En tant que homo economicus, tsisy olombelona, tsisy firenena hanome vola-bojo-bojomao fahatany any firenena anankiray zany. Jamais zany, jamais. Aza manofo. Na Banque mondiale io, na FMI io, na iza io. Tsy misy firenena hanome volanao bojobojomao fahatany zany. Donc, rehefa Anja Rajoelina miteny aminareo hoe tapaka ny financement international, aza malahelo. Fa avadio ny saina hoe rehefa tapaka ny financement international, midika zay fa tapaka ny tsosa ny Madagasikara de lasa tsy boka tsosa amin'ny zavatra fahatany tsisy dikany i Madagasikara. Avadio amin'ny sens positif le izy satria le olona efa nambotsy firenena, efa nampahatsa antsika. Firy ny financement international azony Rajoelina hatramin'ny tonjany, inona ny zavatra misy ao Madagasikara. Nitsosa ny Madagasikara, nitsosa babeny taranaka malagasy, no mitombo. De faly fa isika fa misy ny financement international. Izao n'Andriamanitra raha miala izy tapaka ny financement international, mba tsy boka tsosa amin'ny zavatra tsisy dikany isika. Ino reny projet, mba maharitra holovain-jafy nataony Anjanirina Rajoelina. Hatramin'izay financement international azony depuis izy teo zay. Téléphérique. Ok. Autoroute. 8 kilomètres. Ok. Villa ON Barea. D'accord. Tombola. Rehefa izy mamangy faritra. Ok. Filan-kevitsy ny ministre atao isam-paritra. Décentralisation. Seigneur. Miaika. Ny filohantsika tsy bado. Nareo aza voafitaka. Za rehefa miresaka amin'ny malagasy aty, tonga de miteny zareo bado ny filohantsika satria manao calcul izy tsy hainy aby manao calcul. Mais non, il n'est pas bête. Tsy Anja Rajoelina tompoko ny olona atao hoe bado. Tsy nianatra izy, tsy varam-pianarana izy, fa saingy tsy bado. Fa mody bado izy. Satria hainy ny onjiny, hainy hoe ahoana reto malagasy reto, hainy hoe ahoana ny système éducatif eto, hainy ahoana hoe ny système rehetra eo Madagasikara. Izy sy namany ingeby namolavolany io. Donc tsy maintsy io nitondrany antsika. De lasa hoe mody bado izy. Fa izy tsy bado, hainy ny zavatra ataony. Donc, ho antsika rehetra zay te hitolona, aza, raha tsy te hitolona fotsiny de hoe mijanona raha ohatra manana safidy manokana, tsy hitolona anao. Fa zany fampitahorana hoe financement international ho tampaka de hikorosofana Madagasikara. Tsy bado ianao, aza manaiky an'izany. Averiko, manomboka androany raha misy olona miteny anao hoe tampaka ny financement international rehefa miala Rajoelina, de valio hoe plutôt tsy mibaby tsosa amin'ny antony tsisy dikany Madagasikara raha miala Anjanirina Rajoelina satria tsisy financement international bojo zany eto ambonin'ity tany ity, fa misy takalony avokoa ny financement international. Zay ny fantaro. Ka rehefa tapaka ny financement international,
tsy mibabitsoza fahatany isika. Mianjy, maraim-baovao isika. Fa aza miteny hoe efa ratsy ratsiraka, ratsy ravalo, ratsy rajanao ampiana, ratsy rajoelona. Iza koa mbola ho tsara eo. Donc zany mandrapahatampotsy zao tontolo zao tsisy président gasy tsara mihitsy ho tonga eo. Aza foanana le fanantanana, tsy hoe nangeraky loatra daholo ny tonga tao de tsisy olona ho mendatsy angeraky loatra rehefa avy eo. Non. Hajoroa ny fanantenana. Ataovy miezaka. Aza matahotra hanao marche arrière zany. Oui, hanao marche arrière isika raha miala iazy rajoelona. Fa sur le court terme. Fa raha tain'Andriamanitra, ary omen'Andriamanitra fahenjena voaka malagasy, hifidy olona manana capacité intellectuelle fa tsy ho fatipatiny le olona mahay politika ambava-lela mamy sy ny sisa tsony. Isika fa tonga saina hoe ampy zay ny habadona fa aleo zahay rehefa hifidy hijery olona manana CV, hijery olona manana projet mipetraka tsara ary faisable. Ary ny vahoaka zay mianatra, par exemple, économiste, mandritra ny fifidianana, tsy angina, tsy hiteny fotsiny isika hoe badony malagasy fa ampianaro azy, tokony fenoantsika ny réseaux sociaux. Hoe zao ny tenen'ny candidat manisa izy nanao propagandari. Étudientsika iny de ambara hoe tamin'ny propagandin'iny candidat anakiraha iny retosiretiny zavatra tsy logique ny teneny. C'est pas un bon candidat. Zay nataotsika tanora nianatra. Fa tsy avelatsika ny malagasy zay haitsika fa tsy nianatra, haitsika fa tsy manana capacité intellectuelle hanakatra zavatra, zay tsy nohony avy aminy fa nohony système éducatif zay efa nopotehina. De isika zay mba nomen'Andriamanitra fahafahana hianatra ndray koa. Hiteny fotsiny hoe bado nareo. Aiza nandraikitra atsika? Ile isika tsy bado ary. Homeo le fahalalana. Zarao le fahalalana. Amizay zareo manano safidy hoe handray ny fahalalana sa tsy handray ny fahalalana. Fa tsy teny bado fotsiny tsika, de aveo zareo mividy olona bado, mbola hanabado, de aveo tsika mimenomeno. Mila mifampitsinjo isika. Fotoana zao, iforazantsika. Tsara io tolona fizika ataony tanora io, fa rehefa avy eo amizay ny tena zava-dehibe. Satria ny tolona fizika, ny olona rehetra nge mahavita tolona fizika, na olona tsy nianatra, na olona nianatra. Fa rehefa vita ary ny tolona fizika, angatan'Andriamanitra mba hisy vokatsoa ny tolona fizika atsika. Ino amizay ny zavatra hatranga rehefa avy eo? Iza ny hapetraka eo? Iza ny hitondra eo? Ahoana ny sarotam-piarotsika amizay olona ho fiditsika, na député io, na mera io sy ny sisa, na président fokotany eto. Donc, tsy tiako lava be ny vidéo fa zay ny tena cœur ny message. Maro zavatra tiako tenenina fa ny contre ny zavatra teneniny Anjy Rajoelina efa tsy vitako intsony satria zavatra tsisy dikany daholo ny zavatra teneniny Liranga. Raha ny betsolao no antinao hamalina azy. Ohatrany hoe ray aman-dreny miady amin'ny zaza 3 volana ianao. Lasa mivadika le rôle. Lasa ianao zaza tsisy dikany rey no hananatra ny olona ray aman-dreninao ambony any. Ka ny zavatra teneniny filohantsika tsisy ventiny. Fa zay fotsiny no tsongaiko tao anatin'ny kabariny, fampitahorana hoe niresaka amin'ny banque mondiale izy, niresaka amin'ny FMI izy, niresaka amin'ny ONU izy. Non. Pays souverain isika. Aza ampitahorana amin'izany. Averiko foana, ny financement international de midika tsosa, boka tsosa isika. Ka raha olona mbola hotrany Anjy Rajoelina no avelatsika hitsosa amin'ny anaran'ny Madagasikara. Io ny tsy amin'ny anaran'ny Anjy Rajoelina. Amin'ny anaran'ny Madagasikara io rehefa izy mitsosa amin'ny financement international zany. De azo le vola avy any milliards de dollars. Zavatra tsisy dikany ny anaovana anazy. Raha igony ny vola azony, tapakapoka fotsiny no anaovany asa tsy manjarinjary. Ny ankoatran'izay, any. Ny kibony zareo miha lehibe, ny vilany zareo miparitaka eran'izao tontolo zao, misy fototsafitsasany zareo ivelan'ny Madagasikara ito. Aotsika Madagasikara. Faly zany tsika fa tsy tapaka ny financement international. Nefa mbola Anjy Rajoelina sy ny fomba fiasany no hakan'izany vola zany. Ba non. Allo tapaho. De rehefa tapaka io tapaka koa ny tsosanay. Tsy mitombo aloha ny tsosanay hatreto. De avelao zahay hiady aina eto. Raha tain'Andriamanitra mahasolo vaovao zahay mitravailler any indray. Allo reto manantena rivo baovao fa aza mba tsatsany ty intoxication politique ty. Intoxication alimentaire nefa nahazo ansika. Intoxication amoureuse nefa pahazo n'olona. Azonareo tiako ambara. Mitovy amin'olona anatina relation fahainao fa mamotika anao, mampijaly anao, mampahory anao, tsy mampisy lanjana anao, le olona mampirafy anao.
matahotra anao hoe aiza koa zany ahita lehilahy hasoloko an'ity, aiza koa zany ahita vehivavy hasoloko an'ity, de aleoko miaritra eto na de marary, efa mianjy anao isarahan'le olona mihitsy za anao vo misaraka koa. De zay koa zany ataontsika amin'ny anjara joelona io, intoxication politique. Matahotra isika hanao marche arrière, matahotra isika handeha am'le lalan'ny fiampitana, transition. Fa menasevan'olona am'zany financement international sy ny sisa zany. De eto isika hoe aleo aloha izy ajanononareo, fa raha io ange esorintsika eo, misaraka aminy isika, lozany hitsanga rehefa aveo. Matahotra maraim-baovao, tsisy fanantenana intsony ny vahoaka malagasy. De ankinitsika amin'ny anjenerera joelona ve zany? Intoxication politique. Politika toksika ny iainantsika. Donc, ry vahoaka malagasy, aza matahotra an'izany financement international tapaka zany, aza matahotra an'izany transition zany. Crise tsy maintsy hisy io, na mirosika na mihemboka, efa nampidirina any ny tanatsika. Tsy maintsy hisy ny crise. Vaingany mba crise sur le court terme no safidintsika. Fa raha io mbo avelatsika eo irangaha io. Zay vao tena haitsika tsara angamba zany définition ny crise zany. Satria am'izay fotoana zay tsy ho sur le court terme mihitsy, ary tsy ho sur le moyen terme fa sur le long terme. Hatramin'ny zafiafitsika any mbola ahita ny faikany. Donc, tsisy olona te handalo crise, saingy avadio le fahenjeny malagasy hoe aleo maty raha-pitso toy zay maty androany. Ndao isika hiady ho an'ny taranaka, aleo maty androany mba hivelomany reo taranaka atsika raha-pitso. Fa zany nataon'ireo razambetsika reo rehefa niady ho hainy Madagasikara izy roa ny fahaleovantenan'ny Madagasikara. Nisafidy zareo hoe aleo zahay maty androany mba ho avenir ny taranaka anay raha-pitso. Donc foano reo le hoe aleo maty raha-pitso zay maty androany. Fitiavantena zany. Fitiavantena zany. Bon, ajany koa mba tsy ho lava loatra. Ialatsika ty intoxication politique ty, fa tsy olona efa mamotika antsika, tsy manaja antsika, manitsaka androatsika isanandro, no mbola hotazomitsika eo satria tsika matahotra tsy ahita mpitondra vaovao mentsika, satria le mpitondra tao taloha efa maro tsy nanjary, nandiso fanantenana daholo. Non, tazomy ny fanantenana. Aza matahotra amin'izany financement international tapaka zany, fa kidy financement international tapaka amin'ny fitondrany anjara joelona di Madagasikara tsy boka tsosa amin'ny resaka tsisy dikany sy amin'ny oeraoera tsy ahitana vokatsoa ara-tsosialy.